teny fiainana. Andriamanitro ianao, mitady anao fatratra aho, mangetaheta anao ny fanahiko, maniry anao ny nofoko. Amen. Salamo 7:20 ny 1:9. Mpanao salamy anankiray ry havana, Davida mpanjaka moa no ilazan'ny mpanoratra eto. Mahatsiaro fa mila an'Andriamanitra ny fiaina. Te hitady an'Andriamanitra mafy ny fanahiny, ny nofony, tena mangetaheta an'Andriamanitra. Raha maha Davida ny Davida ry havana hanana ny zavatra rehetra mpanjaka ne izy kanefa tsampany fa misy banga lehibe ny fiaina, misy zavatra tsy ampy eo aminy. Dia iza zany? Andriamanitra. Mila an'Andriamanitra isan'andro Davida ry havana, mba ianaro zany amin'ity fotoana androany ity. Izy aza mpanjaka mila an'Andriamanitra ko maika fa ianao io izay mandray ty teny fiainana ity, mba mila an'Andriamanitra venao. Mampalahelo ry havana, na ny kristianina amin'izao androntsika izao aza ange tsy te hitady an'Andriamanitra intsony, tsy mila an'Andriamanitra intsony ny fiainany. Efa ampy aza ny batisa izay natao dia hoe ampy izay, zara aza mba vita batisa, fa tsy te hitady an'Andriamanitra, tsy maniry an'Andriamanitra, tsy liana amin'ny tenin'Andriamanitra, tsy liana amin'ny toroteny, tsy liana amin'ny fampianarana. Ny zavatra mahaliana azy dia ny zavatra izao tontolo izao, ny fiainana izao tontolo izao, ny rendrarendra n'izao tontolo izao, ny fomba ratsy n'izao tontolo izao, ny fanatotoloana isan-karazany. Any no mahaliana ny tanora ankehitriny, any no mahaliana ny olon-dehibe ankehitriny, hatramin'ny zaza kely aza. Dia tena mampalahelo any amin'ny teknôlôjia. Tena tsara ny teknôlôjia ry havana aloha, satria mampandroso ny fahalalantsika sy azontsika hanampiana ny fiainantsika zany, amin'izay ampandrosotsika amin'ny fiainantsika. Fa saingy izao no tiana tenenina, diso milona loatra, ampitodiana makany ny sain'ny zaza, ka tsy mahalala n'izany Andriamanitra zany ny zazakely ankehitriny. Dia ambarako aminao androany ry havana, mila an'Andriamanitra ny fiainanao. Ianao mety tsy mahatsapa an'izany ivelany, fa ny fanahinao ao anaty mila an'Andriamanitra ianao. Ny fanahinao dia mangetaheta an'Andriamanitra, satria izao avy amin'Andriamanitra ny fanahintsika. Ary raha avy amin'Andriamanitra ny fanahintsika dia mila an'Andriamanitra isan'andro ny fanahintsika, satria Andriamanitra ny sakafony io. Tsy vitanao ampisakafoanana amin'ny zavatry ny tany ny fanahinao, Andriamanitra ny sakafo hohanina, satria avy amin'Andriamanitra io. Apresiako ianao amin'ity maraina ity, tsaro fa bango io fiainanao io raha tsy misy an'Andriamanitra. Dia dava ny fomba rehetra ahafahanao manakaiky manana an'Andriamanitra, manana an' Jesosy Kristy eo amin'ny fiainanao. Fa raha ao aminao tokoa Andriamanitra, raha manjaka ao amin'ny fiainanao Jesosy Kristy, dia fantaro fa izay ianao ny tena saina.